hitahirizantsika an'izay fiadanana izay. Satria nateraka amin'ny fiadanana antsika tsirairay avy. Alleloia. Dia ny fampiainantsika ny fiombonana anaty fitiavana. Mila fianarana be koa ity fitiavana ity. Mila tsapantsika isanandro tahaka ny fahatsapantsika ny famindram-pon'Andriamanitra isa-maraina. Ny fiainantsika ny fitiavana. Tsy hoe fitiavana raha misy patsa, na fitiavana raha misy ilaiko, na fitiavana raha misy tsy ilaiko, tsy tiako raha tsy ilaiko, fa fitiavana tahaka ny tiavan'Andriamanitra antsika. Manantona an' Jesosy tsika satria tia an' Jesosy tsika. Raha mbola tsy tsapantsika izany dia andao ataontsika vavaka raha eo. Indraindray tsika marina, mahay teny, mahafantatra teny, raisitsika io fahamarinana iny fa lay fampiarana sy fiainana an'izay teny izay ny tena zava-dehibe, dia eo lay fiainana an'ilay teny. Fotoantsika mivavaka fa ny fo miara manandram-bavaka somary misy elanelany, fa tsisy intsony izany amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ny fahatsapantsika sy ny finiavantsika ampiainan'izay fitiavan'izay, izay miantoka ny fiadanantsika araka ny teny, fa ny zavatra rehetra miara miasa asoa izay tia an'Andriamanitra. Na mety heverintsika fa ratsy io, na mety heverintsika fa tsara io. Dia ohatr'izay ny fiainan'i Josefa izay fantatritsika loatra. Natsipy tany an-davaka, tonga andevo, tonga tany amin'ny fonja, na ilika, niendrikendrehana, fa na dia tsy voatantara loatra ary hoe makany am-piangonana isan'andro Josefa, tsy ohatran'ny Daniela hoe mivavaka intelo isan'andro na mihoatran'izany, fa tena zava-dehibe ny fijoroan'i Josefa. Tsy nametraka ny amin'izay lalovany ho sakana sy ho vesatra be. Marina aloha fa olombelona Josefa, mety nahatsapa tokoa izy hoe tena aiza marina, fa ny tanjona izay napetrany, raha ohatra ka saika ny savian'ny vadiny Potifara Josefa, dia nijoro amin'ny matahotra an'Andriamanitra sy tia an'Andriamanitra. Raha tia anareo dia hitandrina ny didiko. Dia izay ilay ohatra velona sy fahatsapana tokony ho ao anatintsika tsirairay avy. Tsy ny loha samy dadasika no andehanana, fa ilay Andriamanitra ao tapon'ny loha no atahorana. Alleloia. Ataontsika hivavaka. Tompo, raha tena mbola tsy tsapanay lalina izany fitiavana anao izany, mety hoe niainga tamina kasika, mety hoe niainga tamina fanafahana, mety hoe niainga tamina fanasitranana. Nampidiran'i Jesosy sy ny fahatsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Foka tsy hijanona amin'izay, fa ampianarina sy alatsaka ao an-tsaintsika sy ao am-pontsika hoe mihoatra lavitra noho izay ilay Andriamanitra. Dia ilay fimbanjinantsika sy ny fiheverantsika, ny fifatohantsika any amin'Andriamanitra, ny zava-dehibe indrindra. Raha eo, ianao no mahafantatra ny fo sy ny voan'ny tsirairay avy. Amin'izao raha sy fotoana izao, Tompo, raha manandratra an'izao vavaka izao izahay, dia miaraka amin'ny fonay, feno fahatsapana lalina tokoa noho ny amin'ny famindram-ponao, ary noho ny amin'ny fitiavanao. Ny tena marina, Tompo, dia ianao no nametraka ny fitiavana tamin'ny alalan'ny fanahinao atao anatinay. Mba hampio izay mba ahatsapa marina ny fitiavanao ka ahamerina sy hiaina n'izany fitiavana izany. Tsy ho amin'ny filan-javatra, tsy ho amin'ny fiandrandrana izay avy aminao, fa ianao mihitsy Andriamanitra ka no anapaka sy hameno no fonay tsirairay avy, mba hahafahanay miaina, mba hahafahanay mahatsapa marina an'izany fitiavana izany. Ka
isosa ho azy to tahaka ny lakan-jejo ato anatinay ny fiainana ny fahatahorana anao tsy ho vesatra tsy ho amin'ny fahazarana tsy ho amin'ny fisehoana tsy ho amin'ny hoe fanaovana asa fanompoana be dehibe no entinay hanehoana ny fitiavana anao fa ilay fo misokatra sy maneho marina ny fitiavana ho amin'ny fiombonana aminao. Tompo, ifonana eto anatrehanao amin'izao raha sy fotoana izao izay mety nandehana anay amin'ny fahazarana, izay mety nandehana anay amin'ny fitenenana ny amin'izay fahamarinany teninao fa tsy ho amin'ny fiainana sy ho amin'ny fahatsapana. Androany dia mitondra ny fonay izay Tompo Andriamanitra rainay mba ho fo anjaka ny fitiavanao, ahitianao amin'ilay ilainao. Dia mankasitraka indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fiombonantsika amin'Andriamanitra ao anatin'ny Jaona 5:14 teo ihany, tomoera amiko ary izao ao aminareo. Ny fitoerantsika tomoera amiko dia tsy voafetra ao anatin'ny fotoana na tsy voafetra ao anatin'ny faritra fa tena hoe mitoetra andavanandro, mandrakariva, mandavataona. Zay mahatonga leo isakin'izay mbola mahazo fofonaina, isakin'izay mbola miaina dia ao an-tsaina ny fiombonana sy ny fitoerana amin'Andriamanitra. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka. Tsy hoe ilay voaloboka voankazo, tsy ilay voaloboka voankazo fa ilay hoe voaloboka mahazo azy. Izy ny voaloboka, isika ny sampany, ary tsika no ikoriana ny ranonaina. Misy an'izany amin'ny zavamaniry izay mamelona sy mahatanteraka ny zavatra rehetra mba isiany vokatra na isiany vo eo amin'ny zavamaniry anankiray. Tsy voafetra ao anatin'ny fotoana fitoerana amin'Andriamanitra, ary ny fitoerany sy ny fanatrehany ihany koa tsy voafetra satria na izy ary araka ny fantatsika dia mandrakizay. Ny eto amintsika no mametra ny fotoana mba ahitantsika ny fandrosoana fa Andriamanitra dia alfa sy omega. Tsy voafetra fiandohana na mety tsy fantatra koa hoe fiandohana hatramin'ny fiafarana. Ny amin'ny fiombonana dia eo ihany koa ny fanomezantsika sehatra na fanomezantsika fotoana na toerana na ny fahafahantsika miaino an'Andriamanitra. Misy fotoana minao fa tsy ho amin'izany tsontsika terenjavatra dia tonga akingana sy aingana be tsika manatona an'Andriamanitra hoe esory tiana ataovy an'izao, tiana meo an'izao za na ataovy, fa tsy ho amin'izany tsontsika fa ny fiainantsika ny fanatrehan'Andriamanitra mba hitoeran'izay atmosfera fiadanan'izay izay no ilain'Andriamanitra, ary raha mitoetra n'izay atmosfera fiadanan'izay tsika dia mitoetra mamevahana iaino an'Andriamanitra tahaka ny anio maraina, misokatra tanteraka ny fotsika ampitiavana amin'ny etaeta mba ahafahan'Andriamanitra miditra sy mitahiry mampiaina an'izay fiadanan'izay atao anatintsika. Miondriko, maheno sy malala ny feoko. Ondrin'Andriamanitra tsika, naterany tao anaty fiadanantsika. Ndao tsika hivavaka, mitendena amiko androany Andriamanitra io. Vonina ny aina ary vonina namelatra ny foko mba ho ilay tany lonaka hiasan'ny teninao. Ianao no miteny fa raha tsy miray aminao zay dia tsy afaka ny amo, ary raha tsy mitoetra ao aminao zay dia tsy afaka anao na inona amin'izay ilainao sy amin'izay akasitranao. Androan'izay Andriamanitra dia mametraka ny fifantohanay tanteraka, ny fisainanay, ny masonay, ny sofinay, ny fonay, ny mombanay rehetra andray sy hiaino anao, andray ny fahamarinana avy aminao, ary aoka
hiasa feno aty anatinay tsirairay avy. Ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fitiavanao, ary ny fiadananao ane anapaka feno mandraka hariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra, araisantsika ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Sitaka pastor. Alleluia. Miarabantsika indray androany maraina. Fotoana tena andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra foana. Nareo ve tsy mahita hoe Andriamanitra miteny foana? Ary rehefa miteny foana Andriamanitra dia Andriamanitra koa miasa foana. Isaky miteny Andriamanitra dia miasa Andriamanitra. Amin'izao andro faran'izao zavatra sarobidy indrindra amin'Andriamanitra dia tsy hoe isika mahita ny asany ety ivelany, fa izy miasa ao anatintsika. Ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra androany. Raha io misaotra anao androany, mitenena indray aminay dia ambarao aminay ny sitraponao. Aoka ny teny rehetra izay hozarany eto androany dia teny ny voninahitra sy fankasitrahana anao mandrakizay. Ny anaranao reny no mena voninahitra ary ho aina tokoa, ho fahasalamana, ho hery, ho fanasitranana, ho fanovana, ho famonjena, ho fananganana, ho fampitoerana amin'ny sitraponao indray ny teny androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ty hafa ho an'ny tompo dia maza ho toerana. Hitantsika tsara amin'izao zao rehefa hoe fety ny andro ka mivoaka ianao dia mbota hiazy amin'ny toerana rehetrarehetra. Raha miainga rehetra anao zany dia mila mikompte tsara hoe adiny roa ny ala dia mety ho tonga ra-potoana tarakely ihany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa tsy maninona. Alleluia. Ny fatateran'ny fotoana ny zava-dehibe. Hitanareo androany Andriamanitra teny amintsika. Ary ny zavatra ho tenen'ny tompo amintsika androany dia zao hoe fifantohana amin'i Jesosy ao anaty communion. Ny fifantohana amin'Andriamanitra dia tsy tanteraka ho fiainan'ny olona tsy tsara communion. Miezaka ianao mifantoka fa tsy tafiditra mihitsiny. Raha vao tsy mety ara-piombonana sy manan'olana ao anaty ara-pifandraisana amin'Andriamanitra ianao. Mora kely ny fifantohanao amin'Andriamanitra rehefa tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Tsy mila mifampitady be ao anatina fiankovana hoe andefa asoira kely aloha, ohatra ny lasantsy amorsena n'le moteur mba ho velona, tsy ohatr'izay le izy. Fa tonga dia tafiditra ianao satria ny ao anatinao mihitsy ny renao hoe miray amin'Andriamanitra ianao. Zavatra anankiray ny tiako hotsapanao, fanontaniana petrakareo izy ity dia hovaliako androany. Pasteur, ilaina ve ny mbola manantona ny ampiangonana na fivoriam-bavaka? Ilaina ve zany pasteur? Satria raha ohatra ka manaraka direkta anie dia mahaino ilay fampianarana marina dia mirehitra be ao an-trano e. Ny tanjony teny aloha ny anovanao ao anaty. Ny atokavantsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra manampy izay efa vonona ao anatintsika ara-piombonana aminy. Saty zany. Fa zao nefa mila fantatsika fa ny fialantsika eny an-trano tonga eo amina toeram-pivoriana dia endriky ny fanetretena sy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra amin'ny fampiasantsika fo feno etaeta andreniteniny. Ray aloha zay. Faharoa, misy zavatra tsy sehoan'Andriamanitra mihitsy na esan'Andriamanitra ho fiainan'ny olona raha tsy eo amin'ny assemblée izy ao anatina fivoriana ohatr'izao. Anao ne le kapiteny romanina tsy maintsy nitady an'i Jesosy aloha izy voasitrana ny ankizilahiny. Sainy hoe tsy nandeha niala tany an-trano izy, anantona an' Jesosy any amin'izay toerana nisy azy. Sitrana ve ny ankizilahiny? Sitrana. Ary Jairo, mpanapaka ny sinagoga, be voninahitra amin'ny tempolo isan'andro,
Mpanapaka ny sinagogy zany olona manakajy ohatrany manam-pahefana amin'izao teo amin'ny fokony Israely. Fa zao raha tsy niala tany an-trano izy rehefa narary mafy ny zanany vavy, tonga ny tady an' Jesosy sy ny fanatrehany, dia tsy nitsangana tamin'ny maty na sitrana sy ny velomina ny zanany vavy tokana. Sahala amin'izany koa ilay narary nandritra ny 12 taona nisidra, fantatry ny tompo anefa narary izy, ary fantatry vao misy etaeta miainga any dia fantatry Jesosy. Fa Jesosy tsy nakany an-tranony, fa izy na dia narary azy sy reraka nandady hikasika ny sombotra aviavina akanjony mba ndraisan'ny fanasitranany. Roporofo rehetra voalaza ireo dia tiako hanairana anao fa misy fotoana Jesosy mamangy anao, misy fotoana ianao a mitady an' Jesosy eo an-trano anatinao iny moa efa fiainana, fa misy fotoana ianao mila manety tena manaja an'Andriamanitra, miala avy any amin'izay toerana misy ianao a dia manantona any amin'izay toerana iarahanao amin'ny assemblée ionanao amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny Paoly laza ny boky ny Hebreo, ozy izy aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka tahaka ny fanaony sasany. Ao a noho izany manana zotom-po mamonjy sekoly, manana zotom-po mamonjy ny fotoana rehetra raha mbola misy fahafahana omen'Andriamanitra, ahafahanao manatanteraka an'izany, tena tovy ampitiavana izany, satria misy karazan-javatra na fisehoan'Andriamanitra tokony hisitranao eo amin'ny fiainana, fa tsy tanteraka ilay izy noho ny tsy fanekenao anetry tena hitady azy amin'ny fonao manontolo. Alleloia. Tiako ozy izy a zay tia ary zay fatra mpitady a dia ahita. Zavatra sarobidy ao anaty fiombonana dia ny fahafahantsika mitahiry ny fifantohantsika amin'Andriamanitra. Zao ny faran'izao be dia be ny zavatra mifamaofao eto ambonin'ny tany, korotanatsy, adero, tabataba ary tebiteby atsy. Ty tany ty a tsy hitondra fiadanana ho anao zany. Menao venao? Ty tany ty tsy hitondra fiadanana ho anao. Raha voenao manomboka mikatsaka fitsarana amin'ny zavatra eny ivelany dia misy problema ny communion sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra ao anaty. Satria tsika zanaky ny fiadanana, ary amazanaky ny fiadanana tsika dia miaintsika sy misitraka ny fanatrehany, ny fanotronany, ny fahatsarany ao anaty fiadanana. Ary io fiadanana io tsy voatahiry raha tsy mifantoka amin'Andriamanitra tsika. Ahoana ary zany ny ahafahako miaina ao anaty fifantohana amin'Andriamanitra tsy mijanona mihitsy fa naiza lehako dia reko foana hoe eo izy. Voalohany, manana fiainam-bavaka tohanany teny sy etaetan'Andriamanitra. Voalohany, manana fiainam-bavaka tohanany tenin'Andriamanitra sy fofeno etaeta an'Andriamanitra. Tadiova ny etaeta an'Andriamanitra sy ny soafy an'Andriamanitra dia tsy tanteraka ny fiainan'ny olona, tsy tanteraka ny fiainan'ny olona tsy manana communion amin'ny Saint-Esprit, fiombonana amin'ny fanamasina. Miresana amin'Andriamanitra isan'andro, tena sy ho mihitsy hoe tompo tena mangetaeta anao ny foko, maniry anao ny fanahiko. Davida nanao an'izany vavaka izany, tahaka ny faniry ny diera vavy ny rano anonony, ny faniriany ny fanahiko anao, satria ny diera rehefa mandeha any amin'ny désert ka mangetaeta izy dia maniry rano, dia vao mahita rano izy tonga dia tsy mahita ninninona na ny tompony na nina, fa tonga dia lasa izy mitrifana misotro zay rano hitany, satria feno etaeta ao anatiny. Dia ozy koa Davida hoe tahaka ny faniry ny tany karaka ny le mitresaky reny, ny fipaika ny andony maraina, tsy rano a, fipaika ny andony maraina, mba mandana kely azy ny andrasa ny fanahiko anao. Dia mba fantatra anao ve zany faniriam-panahy ao anaty ara-piombonana amin'Andriamanitra zany dia misarika anao anana fo te hanana fiombonana manokana amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Tiako fantatra aloha ty fahamarinany ty. Eto tany any a, eto tany any misy hoe mpianaka, mpivady, mpiray tam-po, mpianakavy. Fa raha vao mikipo ny masonao
vao manomboka pielanaina fotsiny ianao dia manomboka vision hafa anao pahitan'Andriamanitra anao satria manomboka treo reo zay niaraka taminao rehetra teto ambonin'ny tany dia tsy ary pita aminao amaky no mandrakizay ny zavatra irahantsika eto an-tany raha mbola velontsika dia ny irian'Andriamanitra tsika hifampizarany sosiny tsara ampitiavana satria ilaina ny fisianao izarany tsara momba an'Andriamanitra amin'ny hafa fitiavan'Andriamanitra fahasoavan'Andriamanitra finoanan'Andriamanitra dia le toe-pomendrika ao anatinao zarainao amin'ny hafa manome fahafapo an'Andriamanitra hitarafan'Andriamanitra ny fisiny ao anatinao amin'ny alalan'ny fahavelomanao androany io androaninao io zany androany ilain'Andriamanitra ny honany fahatsarana 2 fotoana lasa Jesosy ny solotoerananao teo amin'ny azo fijaliana namonjy ianao izy ianao mbola tsy teto tany fa fanata ao anatiny satria ianao dia karazan'olona efa nisy tao mandrakizay alleloia naseho hita maso ho nofo androany andalo eto ambonin'ny tany missiony andehananao eto fa raha tsy missiony andehananao eto na mieritreritra azy ianao hoe za tsy missionnaire missiony andehananao eto satria raha ohatra ka tsy missiony andehananao eto dia eto mandrakizay daholo tsika menakary satria poninetitsika zay mahatonga Jesosy ny teny hoe izy reo ozy izy tsy naman'izao tontolo zao na hoe tsy isan'izao tontolo zao tahaka tsy naman'izao tontolo zao na tsy isan'izao tontolo zao miteny fototra dia hoe tsy isan'izao tontolo zao tsy ny saina ho isan'ny olona eto an-tany Jesosy dia gaga ianao fa ozy izy ny mpianatra miaraka eto tsikako nahoana ianao ny tsy saina fa nidikan'le hoe tsy isan'izao tontolo zao tsy mitovy amin'ny fiainan'izao tontolo zao tsy miaina tahaka ny fanaon'izao tontolo zao ao tsarytsika toe-pontsika tsy mitovy amin'ny toe-pon'izao tontolo zao zay le natonga azy tonga nofo amonjy ianao amorona anao amin'ilay endrika vaovao anahafanao azy tsangano ny tanan'izay mandray zay mission zay mila fantatsika hoe mandritry ny fotoana 70 taona sy 80 taona rehetra iainantsika eto ambonin'ny tany dia mila tanteraka amin'izay antom-pisitsika zay isika amin'ilay endriky ny famoronana vaovao fa tsy miaina tahaka ny Adama lavo taloha miatrika ny fiainantsika andavanandro intsony raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha ary indry tonga vaovao reo ao amin'ny sekoly ny finoana zany dia miditra tsehatra Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina manampy anao aza mieritreritra rovina ary any ho tonga amin'izany non raiso ny fanampian'Andriamanitra ny fanampian'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fanahy masina nomeny ianao ny teniny nomeny ianao ny fanahiny nomeny ianao ny heriny dia ahoana no ahafahako miaina ny fanafako an' Jesosy ahoana no ahafahako misitraka ny fisehony amin'ny alalako amin'ny fandalovako eto ambonin'ny tany tamin'izany izy Andriamanitra tonga nofo teto an-tany ohatranao zao azo tsongona fianao fanahy tao anatiny atao hoe zao tontolo zao tsika rehetra fanahy tao anatiny fa androany ianao asehony ao anatina mission indray olona eto an-tany azo tsongona fa izy fanahy ao anatinao rehefa tao aminy ianao fa izy olombelona nalainy ny fahafatesanao nomboany teo amin'ny azo fijaliana maty izy tao am-pasana anaty Andriamanitra tsy tokony ho faty azy fa rehefa nanaiky naka ny endrika ao izy satria tao anatiny ianao atao hoe zao tontolo zao dia ny saziana teo amin'ny toeranao izy mba ahatomombana sy adisponible ny famindram-pony ahafahanao misitraka amin'ny alalan'ny fahasoavany ny famelan-keloka avy aminy zay no natonga an'Andriamanitra rehefa tonga nofo izy dia tsy tonga hitsaranao tsy misy fanamelohana ao amin'ny Kristy Jesosy tsy tonga izy anameloka anao fa tonga izy anangana anao midika tsy natao velona ao anaty fahotany ianao fa natao iaina sy sitraka ny famindram-pony amin'ny alalan'ny famelany ianao rehefa nitariny fanany ianao ka nahatsapa ny fahamarinany dia nibebaka taminy
fibebahana dia fandavanao le natiora tany amin'ny lasa fa fanekenao iaina an'le natiora vaovao lasa aseho amin'ny alalanao androany ny fiainany raha nalainy tamin'izany le fiaina tsy mpahomby azy anao tao anaty fahotana nomboany teo amin'ny azo fijaleny noho izany aza fatra-pitanisany fahadisoanao sy ny tsy fahamendrenao fa mandrosoa anaty fanapahan-kevitra iaina ny fahatsarany ao anaty fiovampo anao ny sitrapony tanteraka halleloia zay no mahatonga antsika tsy tavela ao anaty fanamelohan-tena satria vonona ny fahasoavany anangana anao ozy izy paoly fahasoavan'andriamanitra no nato izao amen za ozy izy ohatr'izao sy paoly tsy no ny heriko nantanjako zany ozy izy lohany raha mimpanota ozy izy zany lohany fa rehefa niona tamin'io jesosy io aho ozy izy no vainy dia zao olom-baovao zany no mahatonga ny sekolontsika isan'andro miompana ho amin'ny fiovampo fanomboana ny famonjena alleloia fa tanjona ny anahafantsika azy onena mpanota jesosy raha vao misy mpanota eo dia tsisy fo mikondane mihitsy any aniny na kely azy tsisy zéro condamnation dia ahoana ny ananina an'izany toe-po zany betsaka ny olona tsy mahatsapa-tena hoe tsy mety ny ataony ary tsy vitsy koa ny olona mahafantatra hoe tsy mety ny ataony fa misy fahazarana miazona azy mahatonga azy tsy ho afaka eo amin'izay zavatra tsy mety tokony ilany azadiny fa misy zany rehefa zatra ny aina ianao amin'ilay toetra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra dia zay le atao hoe fahazaran-dratsy dia lasa fahazaran-dratsy le izy dia lasa tsy mampahazo ainanao raha tsy miaina ao anatin'le izy ianao na tsy mety azy dia io le sarotra manaisitra anao amin'ny karazanota mbola nomezan'andriamanitra fahatsapana hoe tsy mety dia mora elana le izy satria lasa vitanao no mampiariary hoe ty le tsy mety fa rehefa tonga fahazarana le izy dia lasa tsy hainao tsono mamoaka an'le hoe tsy mety le izy satria le tsy fetezan'le izy mihitsy no lasa sakaizanao tao anaty fahazarana dia natonga ny raiky tapisaka tao amin'ny fiainam-pananao dia ny maharatsy an'le izy lasa identité alalananao rehefa manontany ny olona dia manao hoe fantatrareo ve ihany izy ve le gzy kely iny azanao petraka le izy le kisikizitana kely na hoe dia nataon'ny olona narambositra amin'izay le izy tanao lasa men'le olona surinao ianao hoe ianina ve zany raha flamme ve fantatrareo dikany raha flamme vao miresaka kely 10 minitra aminao fotsiny dia tsy ahitana sotra fahalemem-panainy amin'ny endrikao fa tonga dia fasiahana na fahatezerana efa lasa fahazarana izy zay zany hoe misy ny tonjobily anafahan'andriamanitra anao fa raha tsy mibebaka ianao dia misy koa ny tonjobily ankalazana an'le toetra ratsy amin'ny fisehoany sy fahazahoany toerana ao anatinao dia zay zavatra zay no ilantsika fanampiana amin'ny fanamasina mila tonga saina nitsy ny mpino aloha hoe ny atokavaka eto ambonin'ny tany dia tonga olona anankiray anehoana ny fisian'andriamanitra tsy tamaso satria tamin'izany izy olona fa za fanahy nyvonjena tao aminy fandroany olona miaina ny famonjeny le olona miaina ny famonjeny dia nandray azy sy manana ny fanahany olom-baovao nateraka indray manana ny natiorany ary ahitana ny endriny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao lasa mity tahaka an' Jesosy tahaka an' Jesosy mahay mamela heloka tahaka an' Jesosy onena mpanota reo toetrandreo rehefa ao anatinao dia tsy olana aminao averiko tsy olana aminao ny aina ny fandreseny
satria ny fandresen'i jesosy rehetra ozy izy ny ten'andriamanitra dia miafina tao ambadiky ny toe-po nananany avokoa. Rehefa mahita mbanota izy dia honena azy izy, dia ny famela-keloka koa ny atao hoe mamela heloka dia tsy misy riwindy tsony ao anatinao, mamerina ny fahadisoany hafa isaky ny misy zavatra mitranga dia lasa miverina foana le izy, fola izy, toe-pola izy. Jesosy tsy ohatr' izany. Raha nisy ny mafy indrindra Petera sy Jesosy, fa Jesosy mbola tsy namerina mihitsy tamin'ny Petera mbola tsy namerina mihitsy, Jesosy mbola tsy namerina mihitsy tamin'ny Petera hoe ianao ny laza fa ty anaraka hatra amin'ny fahafatesana. Tsaroko mafy tamiko ry Petera, le no nanday telo. Mbola tsy nisy zany. Na tamin'ny mpianany anankiray ary mbola tsy nao réclamation mihitsy Jesosy hoe navesatra taminy natao mpianany. Dia eo indrindritsika izao, za ty teneniko ty, zako, za ty mitory, paster Rodolphe fa le mitory, indraindray aho mbola tratra ihany ao anatina toe-po matsiaro ny fahadisoany hafa. Ary izy le fahadisoany hafa tsy fahadisoany lavitra fa mety hoe fahadisoany zay akaiky andrindra. Dia mampatsiaro ahy Jesosy, teo izy Jesosy tamiko, Rodolphe mandrosoa moa e. Izy ane tsy tezitra e, izy tsy masika, mandrosoa moa e. Zay phrase kely zay teo izy tamin'ny ahoana ary ny fomba androsoako e, mampianara isan'andro. Dia zao lasa zarin'Andriamanitra ianao miaina ao anaty fandresena isan'andro, dia manomboka apetra ho cible amin'izay, tsy maintsy ho resena le toe-po mora mitsara, mora mavesatra, tonga dia eo amin'izay no jerena le hoe ny herin'Andriamanitra mahay mamela ao anatinao niatrika ny fanafitohina na tsy vitanao mamela azy, dia angatao ny fanamasina fa omeny anao ny fonena ny manodidina anao. Raha zao moa Andriamanitra ny aneny ny trompetra mbola ohatr'izao ihany ny toetra ny manodidina, tsy hoe misy nininona koa reha ohatranonay ny dikan'izany na hoe manodidina, fa na ny fiarahamonina manodidina na ny mpiara-manompo na zavatra ohatrany renao mihitsy ny hoe misy ohatrany hoe misy fiainan'ny ela zany, ela le taloha mitady amerina ao anatin'ny fonao vesatra lasa ohatrany hoe mitady teny ianao hoe fa maninona nohatr' izany Andriamanitra. Dia indraindray tady ohatrany tafiditra zany le condamnation, tianao omelona le olona hoe diso izy tsy mety mihitsy ny ataony nefa tsy toerana misy anao zany. Dia tsy haiko hoe maninona, fa rehefa nangataka foana isan'andro dia misy zavatra miseho indray dia eny tsy maninona zany Andriamanitra, eny mbola mety tsy hananana zany fa mangataka fanamasina mba atovy ao anatiny taka izay manginao ahy ihany koa. Dia lasa mijery ny olona tsirairay avy ianao, dia lasa tonga dia tsisy fanameloana ny anatinao fa honenao azy ny fonao hoe ndry Jesosy zao hoe tsy maninona aloha fa mbola afaka andohalika, satria reko fa raha teto zao ianao ny tena tao am-ponao dia ny fanahy novonjena, fa tsy ny nataony anidin'ny foko ka tonga ato tsy ho lasa fantsona hamotsitra teny mpamelan-keloka ho azy. Eny hoe ty famarinany ty, ny olana tsy maintsy misy foana eo amin'ny fiainana, ary misy ny zavatra mampatahotra, na aretiny io na zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina io na zavatra misy iainanao atrehanao eo amin'ny fiainan-davanandro, misy ianao io. Za te izarantsika fa rehefa jerentsika ny tenin'Andriamanitra dia ny fiasan'Andriamanitra vokatry ny fiakofana marina sy ny communion dia maneho ny fanotronan'Andriamanitra miasa amin'ny fanatrehany zato isan-jato, ary renao mihitsy ny hoe tsisy effort avy any anatinao fa Andriamanitra miditra tsehatra misolo toerana anao ao anaty ady rehefa tsara ny fifantohanao aminy. Rehefa tsara ny fifantohanao amin'Andriamanitra dia tsisy ady sarotra zany fa mahatonga an'le ady ohatry ny sarotra tsy tena votsitra tanteraka sy namotsitra tamin'Andriamanitra ianao,
ary tsy mifantoka taminy fa mbola misy sainao te hisaringotra mahaolana miaraka aminy. Ty sekoly ty ilainy be, misy tonton tao hoe be zay eto, tsy tantinina tao hoe maro. Ilainy tonton be ty, tsy tantinina maro, be sy ny maro. Ao hiditra am'izay tsika am'le fifantohana amarana le fampianarana ao anaty fotoana anankiray. Iresaka tsika mahakasika momba ny tantaran'i Jehosafata. Jehosafata ao amin'ny tantara faharoa, zareo ny masina akaikinao manaraka tsara amin'izay ianao tsy mahazo mierikerika mihitsy hoe fa raha vao mierikerika eo ianao hoe dia very amin'ilay fahamarinana. Ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo ray manontolo manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 17 vakio any an-trano fa tsy hamaky anazy rehetrarehetra tsika noho ny amin'ny fotoana mandeha be fa dozy sady zao fa manomboka amin'ny 19 zao ny zavatra nitranga. Jehosafata dia hiatrika firenena anohatra anazy. Dia rehefa anohatra anazy le firenena anohatra ny Joda zany andaso aloha manomboka amin'ny 19 ary no ny afaka zany dia avy ady amin'ny Jehosafata ny taranaka Moaba, ny taranaka Amona, ny anakotry ny Amonita. Ary nisy tonga koa nanambara tamin'ny Jehosafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafiny ranomasina dia avy any Siria ho avy ady aminao ary indreo izy ao Azezo Tamara anjedy izany. Ao dia natahotra Jehosafata. Inona ny zavatra nitranga? Natahotra Jehosafata. Rehefa natahotra Jehosafata dia zao normal zany le fahatahorana fa ny zavatra nataony lasa izy nanatrika hitady an'Andriamanitra. Azonareo ve zany? Lasa izy nanatrika hitady an'Andriamanitra sady niantso andro fifadikanina. Le fifadikanina hiatrehany an'Andriamanitra fa tsy hitondrany problème. Eno le fifadikanina antsiny fomba fijery ifantohany amin'Andriamanitra afahany azo antoka hoe miaraka amin'ny Andriamanitra fa tsisy satria izy efa natahotra. Noho izany raha mbola matahotra izy hiditra anaty fifadikanina, matahotra izy mivoaka ao anaty fifadikanina dia tsisy antony ny fadinianina satria le fifadikanina teto tsy fifadikanina manery an'Andriamanitra mahaolana naisitra tahotra. Atoroko anao le teknika. Tsy manery an'Andriamanitra mahaolana anaisitra tahotra fa fanesorana tahotra hiatrehan'olana andresena azy. Tsara be mihitsy zay fifantohana nananan'i Jehosafata zay. Dia niangona ny Joda angataka famonjenan'i Jehova. Eny avy amin'ny tanan'ny Joda rehetra hitady an Jehova izy. Ary Jehosafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'ny Joda sy Jerosalema tao amin'ny tranon'i Jehova teo anoloan'ny kianja vaovao. Ka nanao hoe Jehova Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra? Eo izy mitaraina any an-danitra. Eny ianao no napaka ny fanjakan'ny jentilisa rehetra ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana ka tsy hisy azakana anao. Wow! Prière mamelanja, vavaka mamelanja ny fanatrehan'Andriamanitra ho ambony no ny sakana rehetra. Misy fisokafanao anatin'izany ara-panahy. Tsy hoe fitarainana hoe mafeneny fahavalo izay ny ka ohatran'izao. Tsy hoe fitarainana le izy fanomezan-danja ny alehibean'ny problème eo anatrehan'Andriamanitra fa vavaka mamelanja ny fahalehibiazan'Andriamanitra eo anatrehan'ny problème. Ry Andriamanitra io, tsy ianao voany nandroaka ny mponina tamin'ny tany ty hialy eo anoloan'ny Israely olonao ka nanomy azy mandrakizay. Dia teo ny zavatra nitranga nandeha amin'izay dia nitanisa aloha Jehosafata. Dia teo izy nianatrika an'Andriamanitra tsara sady tena nivavaka izy tamin'ny fony. Reto izy misy nitaranaka Amona sy Moaba avy any tendrombohitra Sera dia zay tsy navelana ho tafiany Israely fony izy nivoaka avy tany amin'ny Andriamanitra zany teny tamin'izareo za tafiana ry zareo dia tsy nanao ny Joda zany sy ny Israely. Nefa indreo izy mamaly ratsy anay ka avy androaka anay amin'ny lovany mena ho anay. Dia teo izy niteny tanisany tamin'Andriamanitra daholo teny fikasana rehetra. Hitanareo fa rehefa manantona an'Andriamanitra dia le zavatra nilazaina ny ampatsahivana azy. Dia ao anatin'iny tsy hoe manome tsiny azy fa mampatsiaro fotsiny hoe zay ne au courant zavatra nilazainao e.
satria tiany hoe ianao koa mahalala ny zavatra nylazainy ary voatahiry ao anatinao tonga vision manokatra masonao mandresy lahatra anao zay zavatra nylazainy ary nitsota rehetra mbany vady aman-janany koa dia samy mitsangana teo anatriny Jehova ary Jeazela zanaky Zakaria zanaky Benaya eo amin'izay tsy teneniko hoe zanak'izy adaoly dia voatsindry ny fanahin Jehova iny zava-dehibe teo amin'ny fiangonana ka nanao hoe miano ahy ianareo ry Joda rehetra sy ny mponina any Jerosalema ary ianao ry Josafata mpanjaka zao lazainy Jehova aminareo. Wow, milatsaka amin'izay le profesia aoriny le communion antsina fomba fijery ifantoka amin'Andriamanitra. Azonareo le izy dia ozy izy miaino nareo ry Joda rehetra sy ny mponina Jerosalema zao ozy izy aza matahotra na mivadi-po. Inona ny zavatra nyteneny voalohany? Aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona betsaka fa tsy anareo ny ady fa n'Andriamanitra. Ahoana moa ny andraisako an'izany? Afaka miteny izany daholo ny olona rehetra fa rehefa tsy ampivavaka tsy mihiditra zany. Mandanana jereo reny leoleo efa mitotototo ao anatin'ny ady tena mavesatra ireny dia teneny hoe kalme anao rahalahy, tsy anao ny ady fa an Jehova. Fa mitsotra aminao lazainy ianao fa manamaivana ny problemany satria tsy mifantoka amin'Andriamanitra izy fa mitady pitié. Zany hoe le ady eo amin'ny nofo zay ny antony ifadikanina. Esorina mihitsy le fomba fijery mitady fitserana ao anaty ady. Fampifantoana amin'ny fomba fijery ahita ny fahalebiazan'Andriamanitra. Dia rehefa ao anatinao le fifantoana mahita ny fahalebiazany sy miombona maha izy azy, zay teny avy amin'Andriamanitra latsaka ao tonga dia amen na enonao mihitsy hoe miaisitra le tahotra rava le olana. Zareo ny masony akaikinao teny izany ny fanasitranana hoe teo izy izy nandeha amin'izay le directive manomboka précis be le zavatra tenen'le mpanompon'Andriamanitra. Raha pitsy dia midina iady mandana midina miady aminareo fa indreo hiakatra amin'ny fiakaran'izy izy ary ianareo raha hita azy eo amin'ny farany loasandrika tandrifiny efitry Jeroela. Zao no tian'le mpanompon'Andriamanitra tenenina. Tsy niteny izy hoe rava ny ady fa etam-pivavahana fotsiny tsika efa tsy mila miatrika. Tsy nanafoana ny ady le fifadikanina fa fampaherezana sy teny hiatrika ady no nomen'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy ianareo anefa no hiady amin'ity fa mijanona tsara fa ho hitanareo ny amin'izay Jehova anareo ry Joda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po fa raha pitsy dia mivoa hiady aminy. Jereo fa mbola hoe mivoa hiady. Le problème zany tsy hoe niaisitra koa hoe tsy ady satria efa vita any Jehova iny dia andao tsotsotra ny trano atreo. Fozy izy eo no anehoako fa momba anareo sy tiaka ho an'Andriamanitra fa Jehova no momba anareo izy izy. Dia nekoka tamin'ny tany Josafata ary Joda sy ny mponina rehetra nekoka tamin'ny tany teo anatrany Jehova ka nivavaka amin'izay. Zay vao nivavaka fa teo nitanisa sy manome voninahitra n'Andriamanitra fa voaray amin'izay le profesia nivavaka. Ino no vavaka faharoa io? Etapim-bavaka faharoa mamono ireo feo hafa rehetra ampitoetra ny fahamarinana le profesia voaray. Hitanareo le etapy mamono ireo feo hafa rehetra ao anaty vavaka fa ampitoetra le feon'Andriamanitra tao anatin'le faminaniana. Tsangana le vita taranaka Keahita, taranaka Korahita mba hideran'i Jehova Andriamanitra n'Israely tamin'ny feo mahery indrindra. Dia andeha ny faharoapolo amin'izay. Ary ny fomarana koa izy dia niainga anakeny any efitry tekoa. Ary nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe menoa ry Joda sy anareo mponina eto Jerosalema mpanjaka noho ny joro. Minoa an'i Jehova Andriamanitra nareo dia ho tafatoetrinareo. Minoa ny mpaminaniny dia ambeninareo. Rehefa niarany hevitra tamin'ny olona izy dia nanendrim-pira ho an'i Jehova idera amin'ny fiangona masina. Ka raha mivoaka teo anoloan'ny olona efa vomana hiady ka nanao hoe midera-Jehova fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary raha vao nanomboka nioby sy nidery ireo
dia nasiany Jehovah otrika hamelony taranaka Amona sy Moaba ary niavy any tendrombohitra Sera zay avy hamelony Joda ka dia resy ireo. Dia nitsangana ny taranaka Amona sy Moaba namely avy any tendrombohitra Sera ka namono sy nandringana azy ary voaringa ny mponina tany Sera dia fandringana kosa izy samy izy ihany. Alleluia. Ary no tonga teo amin'ilay fitazanana ny anevitry ny Joda dia nijery ireo olona betsaka ireo izy koa indreo ny faty miapatrapatra amin'ny tany fa tsy misy hafa nandositra na iray azy. Azonareo ve zany? Inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina? Voalohany, tao anatin'ireo hetsika ireo dia hitantsika fa talohan'ny fiderana dia nifantoka tamin'Andriamanitra ny Joda sy Jerosalema. Ary ny fanotron'Andriamanitra amin'ny asa dia miaraka tanteraka tamin'ny fotoam-pifantohana izy ireo tamin'Andriamanitra. Rehefa voahitsy tao anaty vavaka ilay fifantohana, velona tao anatin'ny fony ny hery hanome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'le ady. Le ady tsy niala fa hitany masony fa Andriamanitra no miderainy. Dia rehefa nifantoka tamin'Andriamanitra izy dia tadidio le fiderana teto tsy hoe teraderena fotsiny Andriamanitra fa sady ny saina ny amin'ilay problème iny dia mijery an'ilay sabatra hoe iny sabatra iny zao angamba mety hanapaka ny lohako rehefa avy eo tompo fa teraka any aloha ianao fa tsy fantatra hoe ahoana ny fipetrany. Le fifantohana tao anaty vavaka efa nanomana amin'ny fo eto Andriamanitra nomena voninahitra. Dia tao anatin'ilay fiderana sady nandita amin'ny fiaingona masiny ireo. Halleluia. No nira hoe andao hideran'i Jehova fa mandrakizay ny famindram-pony. Tsy hoe mérité anay ny fandresenay. Tsy hoe zay no mivavaka dia tsy maintsy mandresy satria mpihaino vavaka izy ary voatery tsy maintsy hamaly mifanandrify amin'izay zavatra ilainay fa zao ny zavatra azonay antoka. Ny famindram-pony dia lehibe ary ny herin'ny sandriny anintsitra no hanehoany fahagagana. Eo anoloan'ny fahakelezanay no ahitanay ny fahalehibiazana. Hifantoka aminao Andriamanitra satria fantatro fa avy aminao ny famonjena. Dia hozy izy Davida, manompo ny masoko any amin'ny tendrombohitra, avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Halleluia. Angazany ihany Paoly sy Silasy tao am-ponja koa. Ary no mamantonalina rehefa niditra tao teny irafiderana sy ny vavaka ry zareo. Le izy efa fiainany avy any zareo tsisy fimonomonoana ho Andriamanitra atao maizina be ato. Dia tsy lova efa sao fiaingongona. Zay misy eo fahadino ny zavatra rehetra hita maso rehefa feno Andriamanitra ny fo. Ny alalana fa tsy tsara communion ny olona. Tsy mari efa tsy fitarainana ianao monomonona maraina ny andro mandraparivan'ny andro. Zany le no fiainan'ny olona ninana azy fahalalana tsara sy ny ratsy tonga dia niova fahatsapany. Fa ny olona tao Edenany Adamasevy nitanjaka ihany. Raha tsy nanota tsy nahareo hoe nitanjaka. Dikan'izay manova fahatsapana ny tsy fahatsarany communion. Fa raha tsara ny communion na mily eo faran'izay ratsy aza ny misy ianao mananantony hanomezana voninahitra n'Andriamanitra foana ianao satria tsisy tsara mitsy lehibe mihoatra no Andriamanitra zany. Ninonino ny tamaso mety manohatra atrenao eo amin'ny fiainana dia zava-pony reny rehefa manjaka ao anatinao ny fahatsarany sy fahalehibiazany. Halleluia. Dia inona ny zavatra nitranga talohan'ny fiderana sy taorinan'ny fanotronana Andriamanitra dia ny asa namoaka andry zareo. Ny antony dia tsotra. Rehefa nidera ry zareo dia fiderana ny eloavany fiankofana marina. Le fiderana nataondreo olondreo. Na Josafaty io na Paoly. Halleluia. Rehefa tsara fimbonana amin'Andriamanitra sy tena mpiakoaka marina ny olona dia tsy mahita olana sy tranga na fampahoriana hoe mampitahotra be zany. Fa ny fifantohanao mijery sy manome lanja amin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fanatrehany dia afaka tao anaty fiderana daholo ireo olona ireo satria ny fiderany ny tena fahamarinana dia fiderana nivoaka ny vavan'ny olona tsara communion.
ny fiderana an'Andriamanitra dia mila fantatsika fa manova tontolo ao anatinao aloha, satria ao anatinao no miova ny fifantohanao, lasa tsy any amin'ny olana atrehanao fa any amin'Andriamanitra nafaka anao. Fiderana dia manova fomba fijery sy fifantohana. Lasa tao anaty fiderana tanteraka ny fibanjinana an' Jesosy. Mba azonareo ve fa niatrika tafiotra any Petera sy ny Ranomasina fa vao nierika izy dia dobo, fa vao mifantoka izy tavavoaka. Fiderana an'Andriamanitra dia manova tontolo na atmosfera, satria ao anaty fiderana mihitsy miova le fomba fijery. Rehefa midery Josafata sy ny ekipany, tsy nahita Amonita sy Moabita izy, avy any tendrombohitra Sera, amely azy, tsy mahita lela-tsapatra izy nalefina, na miaramila ohatry ny vitsika hatreny, fa ireo tonga nafika sy andringana azy anefa, fa nahita izy nanatrika an'Andriamanitra, zany hoe nomelanja ao anaty fanoerana ny présence na ny fanatrehan'Andriamanitra. Tonga dia présence nameno ny fony, fatsy zavatra be dehibe zay hitany maso manakorotana amin'ny fomba fijeriny. Zareo ny masona akaikinao, zay le ilana anao androano hoe ifantoka amin'Andriamanitra hoe ao anaty fiderana nieloava ny fiakofana marina hoe sy fiombonana amin'Andriamanitra. Azonareo zany zavatra sarobidy. Ny zavatra sarobidy dia isika manaiky hanova fomba fijery. Ibanjina an'Andriamanitra, ampanaiky ny ao anatintsika, anomelanja ny fanatrehany, lasa maivaninao ny fisiny miatrikolana, rehefa omenao lamosina ny fiombonana aminy ao anaty. Eo izy, fotrany hoe nisy aizina, fa tsisy ninina, eo Andriamanitra fa tsisy ninina mitranga teto an-tany. Fa rehefa niteny Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy mazava. Noho izany no mahatonga tsy hoe rehefa misy aizina dia tsy eo izy, fa tsy mifankahita le parole, le teny sy le aizina rehefa tsy misy communion na rindra mipetraka atanteraka an'izay. Ndray niteny Kristy, fanahy manatanteraka an'ilay izy. Leo fiombonan'ireo ao anaty communion nampisy ny zavatra hita maso rehetra, dia amin'ny alalan'ny fanekenao iombona aminy anova fahatsapana. Alleluia. Tenenina akaikinao, anova fahatsapana hoe avereno anova fahatsapana. Tsy horenao miatokolana io no marina hoe fa misy fahatsapana, tsy ahitanao afa-tsy Andriamanitra. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Ohatrany koa Paoly sy Silasy tsy nahita ry zareo fonja ny aizina fa mifanatrehan'Andriamanitra ao anaty fiderana. Fanatrehan'Andriamanitra aiza ao anaty fiderana. Misarika fifantohana, manova fomba fijery Andriamanitra. Le fo tena tia sy midera azy no ilainy. Ny fiakofana marina dia manova ny ao anaty sy mitonanao ary mahazakanao tsy fantoka afa-tsy amin'Andriamanitra irery. Paoly sy Silasy sy nijery fonja fa fanatrehana, tsy nanomelanja ny fatorana fa mibanjina ilay manam-pahefana hanapaka ny fatorana. Tsy nifantoka tamin'ny aizina manodidina azy fa nifantoka sy nibanjina ilay fahazavana mahagaga ao anaty aizina. Ny fiderana dia manova fijery sy fifantohana ho an'Andriamanitra. Esoro ny fahatsapana sy ny zavamisy amin'izay zavatra trehanao, tena ilanao fanovana sy atahoranao, fa mamelona anao ao anaty izy, ahitany fahalebiazany, mahatonga anao anome voninahitra azy isy lanja avy eo ambavanao. Tsy hoe fantatrao fotsiny hoe lehibe Andriamanitra, mahery Andriamanitra mpamindrapo, zany hono, tsy honohono izany, fa fahamarinana mandresy lahatra mahazaka anao ao anaty fanoherana mahatsiravina. Mianao avy anao sa tsy mieno? Dia Jesosy rehefa naneho ny fiombonany tamin'ny ray, ozy izy, Jesosy niaraka tamin'ny mpianany fanilaza izy, fa tsy isan'izao tontolo izao. Jereo ny bokin'ny Jaune, nao mihitsy aloha jerentsika.
zay le rehefa mifantoka amin'Andriamanitra ianao dia manana ny toe-pony Jesosy io koa mahatsapa hoe za tsy isan'izao tontolo izao, tsy manao ny fanaon'izao tontolo izao, fa za nankiniavo ary mahatoky izay ny andro sy ny fidy marina zany sa tsy marina? Zao toko 7:10 efa nomeko azy ny teninao alan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao na hoe tsy avy amin'izao tontolo izao, tahaka tsy naman'izao tontolo izao na hoe tahaka tsy avy amin'izao tontolo izao, tsy isan'izao tontolo izao. Ny olona be dia be dia zao olony zava-misy daholo. Olony zava-misy mitady an'Andriamanitra fa tsy olon'Andriamanitra miatrika zava-misy. Andaso aloha, andaso. Ny ankabezan'ny olona dia olony zava-misy mitady an'Andriamanitra fa tsy olon'Andriamanitra miatrika zava-misy. Rehefa olon'Andriamanitra ianao dia tsy isan'izao tontolo izao, noho izany niova ny système, ny fomba fijery, ny fanao, ny fijoro miatrika zava-misy. Dominy eo akaikinao, zay le ositranina androany hoe zay no mahatonga an' Jesosy niteraka anao tamin'ny fiadanany. Ny olony zava-misy dia olony zava-misy hita maso, fa Jesosy olony fahamarinan'ny tena izy, olony fahamarinan'ny tena izy. Ka ny fiderana tsy fihetsepo fa fanapahan-kevitra ametraka anao ara-panahy ahita n'Andriamanitra ao anaty ady sy fanoherana. Averiko, ny fiderana tsy fihetsepo fa fanapahan-kevitra, décision, mametraka anao hiakatra ao ny tontolo ara-panahy, hifankahita amin'Andriamanitra ao anaty ady fa tsy manondro ny mason'Andriamanitra hijery ady. Tsy tonga eo ianao miaraka hoe mafy manjoa fa mba jereo io Andriamanitra. Tsy jamby izy, tsy baiko azy ianao, Dieu souverain izy. Fa ny ahatongavanao ao anaty fiankofana sy fiderana dia apakatra ny ara-pananao mifankahita aminy. Ampy ny fahitanao an'Andriamanitra sy ny presansiny. Rehefa azo antoka fa mifankahita aminy ianao, maivanao azy ny ao anatinao satria isak'izay mifanena mpianany Jesosy nanomboka tamin'izy teto an-tany, mbola izy teny tonga nofo kely taotra dia fiadanana ho an'ny olona rehetra fa teraka mimpamonjy fiadanana foana. Vao mivoaka indray izy miteny fiadanana ho anareo, mitsangana maty izy fiadanana foana nomeny. Ny zavatra anankiray tena nitohizan'i Jesosy fony izy mbola teny tsy nisokatra ny vavany fa teny mbola tsy tonga nofo akory, dia zany teny zany no nolazaiko taminareo mba ho aminareo. Zany hoe ny rôle ny teny mitondra fiadanana ao anatin'ny olona. Ny teny mbola tsy tonga nofo, fiadanana ny tanjony. Tonga nofo ny teny vao may, mijoro indray le teny tonga nofo, ny teny hoe fiadanana. Teny ambavany anjely voateraka izy fiadanana ho an'ny olona rehetra. Rehefa maniraka amin'ny mpianana izy, rehefa mandeha nareo dia tonoiny eo ny fiadanako. Raha misy zanaky ny fiadananao, izy reo zanaky ny fiadananareo, pekoaka mariny reo, manome lanja amin'ny fanatrehany reo. Reo le tsy mahita ny fahasarotana fa mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra, miatrika izay heverina fa fahasarotana. Satria rehefa hitanao ny fahalebiazany dia fahamorana le fahasarotana. Ahitanao ny voninahiny tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Rehefa mijery ny adin'i Davida sy Goliaty ianao dia Davida nifantoka tamin'Andriamanitra fa tsy nifantoka tamin'i Goliaty izy. Vao hita ny Goliaty, go ianao. Fa raha tsy zany ianao, izy moa mbola kely 17 ans, liatako ianao a. Zany hoe riatako. Go, lasa. Fa raha mbola mijanona eo ianao dia liatako. Riatako. Daroako ny dikany. Tsy nifantoka. Ozy izy. Ianao manantona amin'ny sabatra ohatra. Tsika, hitanareo, tsy olona mitsika tsy raviny sady matahotra eny amin'ny endriny. Fa tonga dia manana ny zavatra olazaina na kely politika azy. Ianao manantona amin'ny sabatra sy ny lefina. Fa za anantona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra n'Israely. Ahoana ny tonga an'Andriamanitra tsy ho présent ny attitude ao anatin'ny fon'ny olona heverina fa kely
mampiforotra mpanjaka sy ny maramiran'ny Israely nefa manana fo afaka hiatika ny fahavalony ary mandresy amin'ny fomba tsotra izay atahoran'ny hafa. Jereo masony akaikinao herin'ny fifantohana. Zao zay mafetsy ny devoly fetsy. Izy tsy tonga dia miatake anao. Fa raha vao miatake anao izy, dia ianao tonga dia hifikotra amin'Andriamanitra. Fa asiany distraction, asiany favarim-barianana. Dia anatin'ny favarim-barianana ianao no asiany satria ao anatin'inao tsy tafiombona amin'Andriamanitra. Telefonina loatra. Totra mitady fomba mazika zany ianao amana olana hoe pastery hivavaka ho anà, ny mpiara-mivavaka hivavaka ho anà. Ohatrohatr'izany zany lasa ohatran'ny mitady fomba mazika ivelan'ny fijoroanao zany. Mba mianara manomboka androany, aza vela isy nizaniza ankoatranao sy Andriamanitra. Ny ambony rehetra afaka manampy fa tsy ilaina kokory miresaka amin'ny manodidina anao fa mitiako zaraina androany. Dia ianao mihitsy sy tranona raha fomba ampijery hoe ianao fankahita amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra ny zava-dehibe, mihoatra lavitra no ianao te hiankina amin'ny loaliky ny hafa ahitanao ny fahalebiazany. Alleloia. Misafidiana hifantoka amin'Andriamanitra. Rehefa manaiky ianao ny hanovany fifantohanao sy ny fijerinao, tsoa amin'izao tontolo izao hita maso satria tsisy an'izao tontolo izao ianao, dia hiova ho azy ny fahatsapanao, manomboka miova ny fahatsapanao ohatra ny an'i Jesosy. Rehefa miova ny atmosferanao dia miova ny environnementanao. Rehefa miova ny atmosfera dia miova ny environnement. Le zava-misy hita maso miova ho azy rehefa miova ny atmosfera satria attitude ao anatinao le izy. Tony be anao. Tena tony. Dia ny olona mijery anao hoe zao ve ny zavatra manjo azy mbola ohatr' izao ny zavatra ataony. So dia tsy normal intsony io olona io. Dia izay le tsy normal izay mihitsy ny tiany Jesosy ho hita. Hoe tsy normal io fa zany ao ambadika io. Asotehaka ao an'Andriamanitra. Jesosy te hitondra antsika rehefa izy no ivon'ny fifantohantsika. Rehefa izy no ivon'ny fifantohantsika. Zay mahatonga azy miteny zay mino any asa ataoko no ataony keo. Zareo Paoly Silasy fa rehefa nidery ireo dia teo Andriamanitra ny orooro ny tany ny vamfatorana ny aino azy mpifatotra. Ary zay rehetra nitranga teo dia teraka avy amin'ny fiankofana sy fiderana marina tao anaty aizina feny fifantohana tamin'Andriamanitra. Fiderana tsy hoe manafoana ny hita maso sy ny zava-misy, fa mampitoetra sy maneho ny souveraineté an'Andriamanitra fotsiny rehefa ifantohanao izy. Ny dikan'izay tsy ho amin'ny tanjona mpiorooro ny fanambany ny fonjy sy hamany fatorana ny fiderana. Tsy amin'izany tanjona zany. Gaga ianao. Dia za zany tsy teny mihitsy rehefa eny amin'ny estrady hoe mandiza dia mifaly, dia raha ho Andriamanitra fa iorooro hoanino. Non. Tsy ohatr'izany le fanentanana, tsy izay le izy. Misy zavatra ao anatinao, ianao mihitsy miova. Dia ny tontolo rehefa avy eo miova. Zao zavatra rehetra dia miantrika maniry fatratra ny fampisehoana anao. Halleloia. Ka ny fiderana tsy hoe manafoana ny hita maso ny zava-misy, fa mampitoetra sy maneho ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra amin'ny ametrahana ho azy ho tena Andriamanitra ny fiainanao. Halleloia. Ka ny fiderana tsy mijery izay hita maso iainana, fa mijery ilay manjaka tsy hita maso manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Dia ny Andriamanitra ao an-danitra hoe manao izay tiany atao hoe ao an-danitra hoe manao izay tiany atao hoe ao anatina hoe manao izay tiany atao hoe manokatra ny masonao hoe manao izay tiany atao hoe mifantoha amin'i Jesosy ianao. Zay ny sekoly androany. Be dia be ny tiako lazaina fa ny fotoanany ametra. Halleloia. Fa misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fiarahana androany. Asehoy fa olona mahatoky ianao, mijoro an'Andriamanitra hatramin'ny farany, mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Ao foafainy amin'ny lanitra ny tanynao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Dia hisaotra anao Andriamanitra amin'ny foko sy ny fanahiko ray manontolo. Mankalaza anao ny fanahiko, ny aiko, ny ao anatiko, fa mpanjakako ianao.
indro ny foko mankasitraka anao satria tsy misy mihitsy nitahaka anao amin'izay Andriamanitra. Mampianarana isan'andro ifantoko aminao. Ifantoko aminao ny fijerinay. Mety misy zavatra maro atrehanay eo amin'ny fiainana. Ilanay ny tananao, fanasitranana, fanafahana. Ro karazana olana mitady ampiororo satria mitady antramanaina. Indraindray. Fa zao Jesosy tsy maninona fa androso zay, andeha eo amplaninao, andeha araka ny sitraponao, ary ny tananao ny fantatra efa momba anay. Noho izany tsy atahotra na iorooro ny foko fa Jesosy vato fehizoro no Andriamanitra. Izy no mijoro efa nisoro atao anatin'ny adiko rehetra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Sotrany amin'ny alehiben'ny fitiavanao satria fantatro fa miady ny adiko mandrakariva ianao. Mino efa miasa ny fananao amango izay tokony hovangina rehetra. Any amin'izay tontolo mampiorooro ny foko, ianao hitondra fitsarana ao anatiko Andriamanitra, satria azoko antoka ny fandreseko rehefa eo ianao. Fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Dia raiko mandrakizay ny anaranao fa mendrika ianao. Tianay ianao, mpanjakanay ianao, tomponay ianao, manapaka eo amin'ny fiainanay ianao. Dia tsikitsiky fotsiny le aretina dia apetrao amin'ilay faritra ny tananao ankavanana. Dia teneno Andriamanitra, tsy makaizy tony Andriamanitra hoe. Fa amin'izao fotoana izao, amin'ny finoko manontolo no hitenenako fa sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Reo fanaginjan'ny aretina rehetra satria tempoly hanompo anao ny tenako. Dia ho afaka Andriamanitra. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha tsy nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, fantompo loha lalanao sy vody lalanao. Izy ho fandresenao hatramin'ny farany. Izy tsy hanaisotra ny tanany sy ny famindram-pony eo amin'ny fiainanao, fa izy asa mahery hatanteraka eo amin'ny fiainanao ny tsara sy lavitra ary mihoatra noho ny zavatra rehetra ireny fonao. Tsofoko rano ny fiovam-ponao, fa ahazaka ny tanan'Andriamanitra hijoro hiady ny adinao. Ninona ady atrehanao ka tianao ny andresy amin'ilay fomba fanaovanao azy, dia tadidio ho fahasarotana ny eo ambadika izany. Fa rehefa mamotsitra ianao dia avelanao Andriamanitra anao izay fomba anaovany azy, dia fomba tsy takatry ny sainao ny amahany azy. Satria tsy nivavaka ao no nitsotra ny tanany, tsy voatery ny fibaikonao hivalide izay ny amponao amponoana no hanetsika ny tanan'Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy kotikely, fa Andriamanitra Dieu souverain. Noho izany apetrao fotsiny amponoana ny endriky ny fahalebiazany, dia avelao izy hiasa amin'izay. Ataovy malalaka ny ao anatinao amin'ny fahadiovam-po, amin'ny famelan-keloka marina, amin'ny fitiavana, ahafahan'Andriamanitra miasa sy mireagira eo amin'ny toeranao hampandresy anao amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa manoatra no mimpandresy ianao. Manoatra no mimpandresy ao ianao. Averiko, manoatra no mimpandresy ianao. Ty farany taona ty, alleluia. Farany taona ahitanao ny tanan'Andriamanitra mitsotra amin'ny fomba mahagaga mihoatra noho izay nahitanao azy hatramin'izay. Tononoko anomboka ny taom-baovao, fitsikina, fifaliana ao am-ponao, ny fiatrehanao ny taom-baovao. Ny antony satria ibana ny fahalebiazany ary ibana ny voninahiny ao anatinao, ampitoetranao amin'ny fiadanana, tsy ahitanao afa-tsy ny heriny sy ny fahatsarany ary ny voninahiny miasa amin'ny fiainanao. Tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Mandehana amin'izao herinao izao fa ny tompom-banao. Zareo fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy izao, fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy izao anareo. Amen. Anao fanaritra vetivety sika eo an'Andriamanitra, dia anao vaovao kely vetivety fotsiny. Alleluia. Zao ny alarobia sy ny zomary ny sabotsy dia mbola ny alarobia zao dia mbola eto raha-pitso maraina eto ny fotoanantsika. Sekoly mpanambinana, toetra sy tokantrano sambatra miaraka amin'i Jesosy
eto ny fotoanantsika raha-pitso maraina ny saboty ny zoma etsy amin'ny tranopokon'olona nalakely ny ariva fotoana ho an'ny tanora mba to amin'ny ankonana sy ny tanora fa misy dinika resaka fananganana ataon'Andriamanitra ao anatin'ny fotoanan'ny tanora io betsaka ny tanora tena mitsotra maro ny tanora lasa manolo tena afaka tamin'ny fidoroana zava-mahadomela sotry zany le zany tena tsara le fotoanan'ny tanora raha mba hatrehan'ny tanora misy motsy ny tanora zandriny ary misy koa ny tanora zokiny reo rehetra reo zany dia samy tanora daoly eo mason'Andriamanitra ataovy amenna moa i Abrahama 570 taona vao nanomboka niaraka tamin'ny Andriamanitra nolazain'Andriamanitra hoe tanora ianao raha mbola latsak'izay zany dia mbola tanora zokiny na tanora zandriny fiantsonanao amen dia ny zavatra anankiray ny sabotsy ihany koa ny communion etsy amin'ny centre HVKL mission etsy bypass eo akaiky ambadiky ny gastronomie pizza amin'ny lalana miakatra amin'ny pavé ohatra no any amin'ny colonnade iny toerana isolitsenanao tonga eny lazay avy niavana mantsakaiza fa hafa mihitsy koa le miala eny amin'ny toerana misy ianao tonga manotrona n'Andriamanitra eny amin'ny toerana misy ny fanatrehany iarahana amin'ny be sy ny maro tsy hoe fanatrehan'Andriamanitra eny no tadiavina efa misy ao anatinao amen misy ao an-tranonao rehefa mandoaly carrière ianao fa misy koa afako rehefa eo afovoan'ny assemblée Jesosy dia atao feno tsara fifandraisana sy ny firaisantsika amin'Andriamanitra hatramin'ny farany azadino fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia ilaina foana azavelo ho vary indrindra amin'ny zavatra tsisy dikany amen satria tsy fantatra ny fotoana ninony trompetra na ho rehefa avy eo na raha hariva na raha alina na raha-pitso maraina fa ny fiombonatsika amin'Andriamanitra ataovy tsara fo diovy tsara aza vela isy antony mihitsy hoe alotoloto amin'ny zavatra tsisy dikany dia kizitina hony dia tesitra hony dia sorena hony dia ohatr'izay lava foana ny alalananao fa sehoe olona fanetreteny ianao olona fitiavana olona fruit de l'esprit tsara communion amin'Andriamanitra no marina tsy any amin'izay hafa tsy tanteraka any nijerevan'Andriamanitra anao fa mifonao miorina araka ny sitrapony tsy mikondane fa mamela ny hafa tahaka an' Jesosy famonjena fanombohana fa ny fitohizana manahaka azy olona malemy fanahy be fitiavana mamoaka fruit de l'esprit toetra tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny andro papakatra tsy miasa saina sy mivakoloha amin'izay tabataban'izao tontolo zao ianao pastera miteny an'izany fa tsy ianao matsy ny miatrika an'le izy mety manao netrehanao ianao fa za koa manana netrehako fotry zany netrehako azy satria zay ny voalaza ny tenin'Andriamanitra zay lazainy Jesosy any atsika teneny eo akaikinao zay lazainy Jesosy any atsika hoe fa tsy zay lazainy rehetrarehetra hoe nylazain'olona hoe heviny zay fa nylazainy Jesosy hoe fihevitr'Andriamanitra zay dia tadidio hoe ny hevitr'Andriamanitra rery no mandresy eo resy lahatra amin'izany ve ianao atsangany an-tanan'izay resy lahatra amin'izany ny tia hafa mafy ho an'ny tompo ary reny tanana mitehaka ireny le mpandresy manotra no mpandresy amen halleloia zareo fahasoavana ary fahasoavana Andriamanitra matoy izao fahasoavana Andriamanitra matoy izao anareo